Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soka vitre. Tsy mbola misy ny demokrasia eto Madagasikara ary mbola lavitra n'izay lalan'izay Madagasikara ho ny fiarahamonim-pirenena Liberté 32 androany nandritry ny fanamariana ny andro iraisam-pirenenan'ny demokrasia. Mbola mizarazara ihany koa ankilan'izay ny fandraisan'ny maro ny atao hoe demokrasia. Nampiakapeo ary nanao fanambarana ny teo anivon'ny vondrona mapara androany manoloana ny fisavana ny trano fonenan'ny solombavambahoaka raha Atanirina Lalao. Tsy misy ny taratasy fahazahon-dalana io fisavana trano io araka ny fanazavana ity birao ity. Nahitan'ny samifinina tranga famatsim-bola amin'ny asa fampioroana eto Madagasikara. Mihitatra ny misehatra samihafa ny fampiasana n'ireo vola maloto ireo araka ny fanadadian'ity rafitra ity. Nanome fotoana hatramin'ny alarobia alina izao amin'ny fitondram-panjakana ny mponinao Somamanina andiniana amin'ny fangatahana efa nataon'izy ireo. Nanao hetsika fanairana ireo fokotany 7 any an-toerana io maraina io. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia nitarina 27 ora ny fampitsarana ny ady ao Siria. Tsy mbola nisy kosa na iray aza ny fanampiana tonga any an-toerana. Ny andinindinireo arahanao afaka fotoana fohy. Tonga soa eto amin'ny magasin vaovao Laibao Center. Découvrez tout l'univers des produits high-tech, informatique, électroménager, décoration et aussi des articles particulièrement intéressants qui conviendront à toute la famille, que ce soit pour femmes, hommes ou pour les enfants. Pour vous accompagner dans vos choix, nous mettons en avant le meilleur des grandes marques pas chères. Laibao Center eo ampitany EPP Analakely. Mbola misy kosa tande aofa atsony laharana 033 37 968 88. Quelle fourniture scolaire te donne plus de sensations et te motive à travailler? Des crayons robustes avec des mines résistantes, faciles à tailler et qui donnent de la couleur à ta vie. Des designs innovants avec des petits gadgets marrants qui vous font tourner la tête. Des matières ergonomiques et flexibles qui se plient à votre volonté. Des fournitures performantes et pratiques qui t'accompagnent tout au long de l'année. Maped, le leader mondial des fournitures scolaires. Maped est une marque déposée. Attention, contrefaçon. Maped. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres. Soc à vitres fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andouta Pénoc ou sur notre site internet. Soc à vitres, très sincèrement à votre service. Hey, mahaliana anao ity bijouterie vidy volamena tongava malaky ao amin'ny galerie Sivy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box 08 ampita central hôtel na ihany koa amin'ny building complexe Apeflo vao miditra vavahady amin'ny ilany ankavia fanamariany vavahady eo amin'ny arrebus Apeflo ampita ny fiangonana azadinona ny mitondra kara-panondro galerie Sivy tsara lalàna téléphone 034 54 816 18 na building complexe Apeflo téléphone 033 79 830 63.
Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampahalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany 12 septambra andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia ho an'ny fiarahamonim-pirenena Liberté 32 kosa tsy mbola misy io demokrasia io eto Madagasikara mbola lavitra izay lanan'izay isika ho an'ny firenena Amerikana tsy misy ny tena demokrasia manara-penitra fa nadadiny zorako tondrena. Hetsika maro samihafa no nentina nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia androany ho an'ny fiarahamonim-pirenena Liberté 32 sy ny teo anivon'ny FES nisy ny fikarakarana fifananana lahatsoratra tamin'ny loha hevitra hoe sorato ny demokrasia ary androany no nanolorana ny mari-pakasitrahana ho an'ireo mpandresy tamin'izany. Ho an'ity fiarahamonim-pirenena ity sarotra ny mahita ny demokrasia eto Madagasikara raha ny toejava misy amin'izao fotoan'izao jerena sy ampitahaina amin'ny famaritana fohifohy hoe demokrasia. Fa ankehitriny aloha hatreto aloha dia mbola tsy misy izany tena hoe demokrasia izany eto Madagasikara. Inona moa izany atao hoe demokrasia izany izy io dia niainga tamin'ny hoe idéal filosofika izay hoe mitovy zo ny olon-drehetra izany. Dia taty aoriana izy nivadika ho lasa hoe système politique hoe ny teny frantsay izany hoe rafim-pitondrana demokratika izay miankina amin'ny fisian'ny fifidianana aloha voalohany indrindra fifidianana ireo atao hoe olona manana ny fahefana izany misy ihany koa nefa ny fanajana ny lalàna. Tsy voatery ho resaka politika foana araka izany ny demokrasia tsy afa-miala amin'ny resaka politika nefa izany demokrasia izany na ny ivelany na ato anatiny raha ny nambarany teo anivon'ny FES. Voalohany indrindra amin'izany ny fahalalahana amin'ny teny sy maneho hevitra ary fototra lehibe tsy afa-misaraka amin'ny resaka demokrasia ny fifidianana madio sy mangarahara raha ny nambaran'ny mpandrindra nasionaly ny FES. Madagasikara mbola tsy tany demokratika mandroso eo amin'ny lafin'ny demokrasia sy eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina sy toe-karena ny tiako ambara amin'izay ka ao anatin'ny tany toana Madagasikara ny demokrasia dia mety raha raisina amin'ny antsipriany kokoa izany hoe fifidianana demokrasika dia ao anatin'ny fotoana misy ny fifidianana mandrapy sy ny fifidianana manaraka dia mety ho an'ny tany ohatran'ny Madagasikara ny fampiasana ihany koa ny ataontsika hoe mekanisme demokratika rehetra satria raha tsy miatra mekanisme demokratika rehetra mandritra ny taona efataona 10 taona 9 taona ohatra dia tsy tsapan'ny olona intsony tsapan'ny olona ary tsy hainan'ny olona ny demokrasia. Etsy ankilan'izay kosa ho an'ny firenena Amerikana izay fantatra amin'ity resaka demokrasia ity maneran-tany tsy misy ny tena demokrasia manara-penitra raha ny nambarany maso ivony miasa sy monina eto Madagasikara. Mbola andalana daholo ny rehetra saingy mila ezaka lehibe i Madagasikara amin'izany. Democracy works here in Madagascar. It works here because Madagascar has... Araka fantatsika nandalo fotoana tetezamita lavalavitsika. Rina zay nisy ny fifidianana filoham-pirenena dia vatafajoro ny fitondrana izay voafitim-bahoaka dia efa mijoro izany. Misy ny demokrasia eto Madagasikara, tsy misy nefa ny demokrasia tonga lafatra fa ezaka amin'itoy io na ho an'ny États-Unis tsy mbola tonga lafatra zany fa tsy maintsy tohizana ny fanatsarana azy ho an'ny Madagasikara ihany koa tsy tonga lafatra fa tsy maintsy tohizana miandalana ary tsy mitsahatra ny fanatsarana ny fomba fiainana ny demokrasia ka États-Unis dia mitonga eto mijoro amin'ny fotoana rehetra vonona iarasa amin'ny fitondrana malagasy mba hametraka amin'ny laoniny tsara izay demokrasia izay. Country and we the United States work. Raha ny eto amin'ny firenena fahalalahana maneho hevitra sy fahalalan'ny asa fanaovan-gazety hatrany no voaresaka amin'ny filazana ny demokrasia. Ny zava-misy anefa voatohitohina ireo fahalalahana ireo noho ny fametrahan'ny ministera tompon'andraikitra lalàna feno serasera feno fangejana. Voalaza fa nesorina ny fanagadrana ny mpanao gazety eo amin'ny lalàna io saingy nampiakarina natao mihoapapana ny lamandy alaina amin'ny famoahana lahatsoratra na vaovao mety hanohitohina ny olona iray na marina azy. Novaina tsy araka ny fifanarahana ny votoatin'ny lalàna natao hakamehana ny fandaniana azy tsy mahagaga araka izany raha milaza ny vahiny fa mbola ho lavitra lalana ho an'ny Madagasikara anatratrarana ny atao hoe demokrasia na mihirahira ho mampiatra izany aza ny fitondrana tsy misy ahitana taratra izany ny andraikitra raisiny. Mizarazara ny hevitra amin'ny fisian'ny demokrasia sy ny fampiarana izany eto Madagasikara ho an'ny sokajin'olona nanaovana fanadadiana androany. Misy ny milaza fa mihoapefy ny fahalalana eto amin'ny tsika ao kosa ny milaza fa tsy natao atsika ny demokrasia fanadadiana fezora valy.
araka ny voalaza ny lalam-panorenana malagasy eo amin'ny anjininy voalohany firenena demokratika i Madagasikara ary tsy mbola niova ny voasoratra ao anatin'izany. Ny demokrasia sy ny fehi-kevitra momba ny fanjakana tan-dahalala no fototra iorenan'ny repoblika eo amin'ny faritry ny tany no mahamasy mandidy azy. Ny andro ny 12 septambra no anamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia. Misy amin'ny olom-pirenena no milaza fa tsy miaritra eto Madagasikara ny fahalalahana sy ny demokrasia araka ny fanontaniana napetraka tamin'izy ireo hoe inona ny fahafantaranao ny atao hoe demokrasia ary ny hevitro mikasika izany eto Madagasikara. Fahafantarako an'izay aloha dia hoe fahalalahana miteny sy maneho hevitra. Mbola sarotra ho antsika mihitsy zany hoe demokrasia zany raha eto Madagasikara mbola tsy tena hoe mbola tsy miasa eto amintsika mihitsy zany demokrasia zany tena marina. Tsy afaka maneho hevitra tsy inona ny olona rehetra. Zay no tena marina. Demokrasia aka zany hoe ny vahoaka zany mba mandray anjara amin'ny fitantanana ny firenena. Zany hoe mba omena any fa tsy atao tompotrano miona. Fa ny zava-misy amin'izao fotoana moa ohatra manahirana be, ohatra ny tsy dia mahafantatra ny zavatra rehetra ny vahoaka. Ohatra zao le amin'ny banque centrale laniny misy lalàna vaovao voany laniny atary amin'ny Assemblée nationale hatramin'izao tsy publié au journal officiel ary tsy hita koa amin'ny internet. Demokrasia dia liberté zany fahafahan'ny olona rehetrarehetra. Antsika zany tsy manam-pahafahana ny olona zany fa mbola voateritery daholo. Ankoatr'izay, misy ny milaza fa fanodinana fahefana ananany ho amin'ny tombontsoa manokana no misy eto amintsika fa tsy demokrasia. Io zany dia lalaova mpitondra fanjakana foana na mpitatana ny fanjakana izay mety ho mpanohitra raha-petso fa tsy mazava ny règle démocratique raha atao Madagasikara. Démocratie atao Madagasikara zany raha tanina dia tsotra fotsiny hoe ajao les règles de jeu dia milamina ny tantana. Io wala problème ihany koa ny Gabon. Tonga teto jumping. Maintenant il est confronté au même problème que Madagascar. Zany hoe rehefa inona zany no mety ny demokrasia rehefa inona tsy mety. Ho an'ny religiozy iray nanaovana fanadihadiana izay nangataka ny tsy ho alaina sary noho ny andraikitra sahany amin'ny maha religiozy azy ary efa ela ny toerana teto Madagasikara. Ny fahasahiana maneho hevitra no tsy ampy ary tsy demokrasia ihany koa no manjaka fa ny tsy fanarahan-dalàna. Raha miarabe dia samy mikikika fa raha tokony miseho ho vavolombelona mihemotra. C'est pas la démocratie manjaka fa ny indiscipline. Manomboka amin'ny olona ambony hatramin'ny mpivarotranana eny amin'ny arabe. Fa ny indiscipline ho ana no tena aretina amin'izao fotoana izao. Satria rehefa indiscipliné, mahay mitsara, mahay mananatra ny olona fa le ataony tena dia mandeha ho azy. Ho an'ny solombavam-bahoaka iray manohana ny fitondrana miatra ary miopefy aza ny fanararaotana ny mahatany demokratika any Madagasikara. Ohatra ny firenenrehetra aloha zany dia tokony hoe ampiatra an'izany demokrasia izany tsika ary sasany miteny hoe misy ny demokrasia eto amintsika eto Madagasikara. Indro kely samy manana ny andraisany azy le olona zany. Raha ny fahalalahana miteny aloha zany no jerevako dia tena malalaka, tena diso malalaka indray raha mijery ny eto amintsika eto Madagasikara satria raha mijery ny tambazotra maro samihafa ianao dia afaka miteny daholo ny olona rehetrarehetra. Ny andraisantsika azy dia ohatrany hoe fahalalahana miteny dia egalina afaka miteny an'izay tiany tenenina ny olona, afaka manopa, afaka mitsikera na dia atao aza hoe mbola tsy voamarina na misy vaovao tsy mari-potitra. Ho an'ny mpahay lalàna tokony halalaka ary ho fehezin'ny lalàna na ny mpitondra na ny vahoaka amin'ny demokrasia. Ny fahitako an'ilay demokrasia aloha eto Madagasikara zany dia mbola ohatran'ny saika mipetraka ho teoria ihany zany amin'ny ankapobeny ilay izy. Zao tsika tonga aty amin'ny repoblika fahefatra mbola somary sahirana ihany tsika zany amin'ny tena mametraka ny atao hoe demokrasia. Na zany na zany aza nefa dia tsara ihany miteny hoe ny demokrasia ny na zany mitondra fanjakana na ny vahoaka zany dia tsy maintsy voafehiny lalàna daholo zany ny rehetrarehetra ka tokony mba manaraka an'izay koa zany na ny mitondra fanjakana na ny vahoaka zany eo amin'ny fomba fanehoan-kevitra.
tamin'ny fotoana ivadian'ny repoblika faharoa repoblika fahatelo raha tsy aivina ny tena nijirany Madagasikara tamin'ny sehatry ny demokrasia izay tsy afa-misaraka amin'ny hoe tany tandalana. Nampiakapeo ananao fanambarana androany vondrona mapara manoloana ny fizavana ny trano fonenan'ny solombavambahoaka raha antanirina lalao fizavana trano moa izay tsy misy taratasy fahazahoan-dalana araka ny fanambarana ataon'izy ireo fanadadina. Tsy nisy ny taratasy fahazon-dalana anaovana ny fisavana ny trano solombavambahoaka raha antanirina lalao fantatra amin'ny anarana hoe Nina raha nambarany Bureau National ny vondrona mapara androany etsakilan'izay nisy ihany koa ny fikasia tanana natao tamin'ireo olona tao an-trano ireo olona efatra ireo izay mbola nadoboka amponja ihany koa taorin'izany araka ny fanazavana ity solombavambahoaka voafidy tany Mahajanga voalohany ity. Za zany nangataka hoe arina ho any antony hitazonana androza zareo dia hoe nandratra ozy izy dia zao izy hoa amin'ny maha olombelona avoay ny polisy maratra entohako ny fanafody hoentiko any amin'ny dokotera dia ajereo ny anareo satria maratra satria tsy navoaka taminah mihitsy ireo zazareo raha tsy efa amin'ny enina riva tamin'ny afako maty ary ireo zazareo zany ny daroany ary rehefa navoaka izy dia fa maninona hoa reto ratrarehetra satria hitako daholo le maratra zay ambany ao izy sokafandrareo izy izy ny violon dia avoaka zahay dia daroan'le olona civil reo izy zahay sy le milaza polisy maratra io. Ny talatalasa teo no nitrangana izany ny fidirana ankeriny tao an-tranon'ity solombavambahoaka ity izany. Ny vorarak'izany ny teo anivon'ny Bureau National ny vondrona mapara manoloana io toedra raha io. Nanameloka ny fanapara-pahefana nataon'ireo mpitandro ny filaminana ity vondrona ity ary mitaky ny amoahana ireo olona efatra nadoboka ponja. Eo ihany koa ny fanasaziana ireo mpitandro ny filaminana tompona andraikitra tamin'ny fandratrana ireo olona efatra ireo izay vehivavy ny iray amin'izy ireo. Olona mapara dia manameloka amin'ny herin'ny rehetra ny fanapara-pahefana sy fampiasa-kery ary ny tsy fanarahan-dalàna natao tamin'ny solombavambahoaka Nina Rantanirina sy ny fianakaviany fidiran'olona misaritavan-keriny an-trano fonenana violation de domicile fanaovana herisetra cause et blessure volontaire fisamborana tsy misy taratasy ara-dalàna arrestation arbitraire fampijaliana niteraka ratra tany amin'ny biraon'ny polisy tsy afaka miaina ao anaty fandriampahalemana intsony ny vahoaka fanjakana tsy tandalana no iainan'ny mponina ampirorona reo rehetra tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra koa ny vondrona mapara dia mitaky ny famoahana ny anaran'ireo mpitandro filaminana navandoza sy ireo rehetra tompona andraikitra tamin'izao raharaha zao sy ny anasaziana azy ireo mitaky ny famotsorana tsy misy atakandro ireo ankizy voafonja ireo. Fifandrifinjavatra amin'ny tsy fitovikevitra ve sa gafitsotra izao no anton'izao. Mbola mampametra-panontaniana ny resaka fahalalana eto Madagasikara aza aiza ny fanajana ireo tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra amin'izao fotoan'izao izay dradradradrany mpitondra ny hoe fanajana ny demokrasia. Ny demokrasia izay ambara ho fahefan'ny maro anisa nefa ihany koa tsy tokony hanao tsinotsinona ny hafa na ny tsy mitovy hevitra amin'ny tena. Tontosa omaly ny dinika sy ny fifanankalozan-kevitra nataon'ny mpikambana ao anatin'ny hetsika malagasy mivondrona ho an'ny fanorenana na ny MMF tao Toamasina mitony fitetezam-paritra ho an'ny ity hetsika ity fanadadiana Feizo Rafaly. Tahaka ny eto andrenivohitra sy ny faritra hafa efa notetezin'ny hetsika malagasy mivondrona ho an'ny fanorenana mitaraina ihany koa ny mponina ny Toamasina amin'ny tsy fihainoan'ny tompona ndraiky mpanjakana ny vahoaka. Tsy misy mandeha amin'ny laon'ny intsony ny fiainam-pirenena raha ny fanazavan'izy ireo manjaka ny gabraraka na eo amin'ny sehatry ny politika amin'ny fomba fanao ny fitondrana ankehitriny na ny toe-karena izay tsisy trano ny malagasy ny harem-pireneny atao tantely afadrakotra na ihany koa ny sehatra sosialy. Izay ihany koa no ilazan'izy ireo fa fanovana rafitra no ilain'ny Madagasikara atongavana amin'ny firenena tsara tantana. Mitovy amin'ny zavatra ahiahinay koa ny ahiahinareo eto. Ka rehefa tsy mandeha ary ny fomba hitatana ny firenena zao dia ina no ataosika ahoana ny hametrahasika fepetra mba hisian'ny fitondrana tsara tantana zay ahoana ny hametrahasika rafitra mba hifamaly amin'ny filany firenensika ka tsy maintsy dinika mifampiresaka ny ady hevitra no azo ahoana an'izay.
raha ny fanazavana trany ny 20 sy 20 septambra izao zany hoe aoriany fitetezam-paritra ataon'ny MMF no anatanterahana izay dinika nasionaly ho an'ny fanorenana ny firenena izay. Amin'ny faran'ny volana septambra izao kosa ny dinika regionaly izay andraisana fanapahan-kevitra ary ho ampiarana. Rehefa tapaka zay hoe ireto ary ny hevitra iveritsika hananganana rafitra mamaly ny filany firenena sy maintsy tanterahana nefa ity. De sika no hanapa-kevitra hoe zao no ataosika zay tapaky ny vahoaka malagasy de ho tarihinay. Fa ny tokony menainareo de zao. Tsy hitovy amin'ny dinika natao tagny vato, ho rehefa vita de akinina aminahy mpitondra samy rery sy zay so. Fa rehefa tapaky io de tsy maintsy tanterahana. Anana solitena avy amin'ity fifampidiniana regionaly ity ny isaky ny commune isam-paritra. Andrasana ny hoe ho taitra ary andray anjara amin'izany dinika izany hoe ny fitondrana sa noho ny fomba fanaony tsy haino ny antso ataon'ny hafa. Any Tomasina indray no hanaovana ny hetsika fanangonantsony ho fanoherana ny lalàna ny famoretana ataon'ny hetsika MLE na ny mouvement pour la liberté d'expression. Mitohy hatrany moa ny fanangonantsony na any Mahajanga io na eto Antananarivo renivohitra Mioramandry. Taorian'ny hetsika fanangonantsony teto Antananarivo sy tany Mahajanga itoy Tomasina indray ny fanangonantsony manaraka. Ny olom-pirenena rehetra no entanina ho tonga amaly ny antso ny mpanao gazety ahafahana maneho amin'ny mpitondra fa tokony averina ny fandinihana ny lalàna mifeny serasera. Tsy mifanaraka amin'ny lalàna iraisam-pirenena ary tsy manaja zon'olombelona ny lalàna mifeny serasera amin'ny endriny ankehitriny eto Madagasikara. Araka ny tapaka androany talata moa zany dia nanapaka ny mouvement pour la liberté d'expression fa any Tomasina indray no tohizana ny fanangonantsonia amin'ireo olon-tsotra sy izay olona rehetra mavitrika amin'izany fanaovantsony izany mba ho fanehoana ny tsy fankasitrahana ny code de la communication. Araka ny efa fantatsika moa dia tany Mahajanga no nanatotosana izay fanangonantsonia izay zany tamin'ny faran'ny herinandro teo. Mahaliana ny olom-pirenena ny hetsika fanangonantsony efa natao hatramin'izay. Hitantaratra izany na ho an'ny teto Andrenivohitra na tany Mahajanga. Voasolitena ihany koa ireo herivelona rehetra nandritra ny hetsika efa natao. Be da be zany mpanao gazety any Mahajanga efa hatramin'ny ela no mivoy ny tsy fankasitrahana ny lalàna mifeny serasera io. Dia amin'ny ankapobeny efa maharaka, izay no azo amtinana anazy, efa maharaka ny tsy fankasitrahan'ny mpanao gazety sy ny fiarahamonim-pirenena maro amin'izany lalàna mifeny serasera zany ny olona Mahajanga. Tena raha ny tena marina zany tsy napoizina hoe tao anatin'ny ray andro hoe isy olona maro be ohatran'ny tany Mahajanga hoe hanao soniany mba hanehoana ny tsy fankasitrahana ny lalàna mifeny serasera iny. Sy ny maherin'ny 207 no voangina tany Mahajanga raha tsy ahivina nandritry ny hetsika ny faran'ny herinandro teo ary maherin'ny iray alina kosa ny voangina ho any Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Ny mpanao gazety, ny olom-pirenena rehetra, ny mpikambana eo anivon'ny firaisamonim-pirenena, mpikambana anatin'ny herivelona samihafa, izay rehetra mahatsapa fa manohitohina ny fahalalana maneho hevitra, ny lalàna mifeny serasera navoaka ministera no antsoina hanao sonia. Entina hitakina amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ny famerenana ny fandinihana io lalàna io raha tsy ahivina ny tanjony hetsika. Nahitan'ny samifinina tranga famatsim-bola amin'ny asa fiampiroroana eto Madagasikara. Mitatra amin'ny sehatra samihafa ny fampiasana ireo vola maroto. Eto amintsika araka ny fanadadinina taony ity rafitra ity Iona Saina. Tao anatin'ny herintaona nampidirana tao anatin'ny andraikitry ny samifinina ny ady amin'ny famatsim-bola ny asa fampiroroana. Nahita tranga iray momba ny famatsim-bola ny asa fampiroroana ity sampandraraha ity. Efa eny anivon'ny fitsarana ny raharaha ankehitriny noho ny tale jeneralin'ny samifinina. Teratany malagasy sy vahiny no tafiditra amin'ity raharaha ity araka ny fanazavana. Nefa ndresana moa tamin'ny alatsinainy fa 13 volana teo fandraisana tamin'iny moa le hoe totataratasy efa nampitainay any amin'ny fitsarana izay any amin'ny tandro filaminana mahakasika an'izay AIA fisina famatsim-bola asa fampiroroana izay mety matafiditra teratany malagasy mety matafiditra teratany vahiny fa izay no asan'ny fanadihadiana manao an'izay. Dia manohy ny ezaka foana ny samifinina ary tsy maintsy mahita vokatra amin'ireo lafiny anankiroa. Isan'ny olana amin'ny tsy fandriam-pahalemana ihany koa ny fanaraha-masina morontsiraka Madagasikara. Sarotra ny ady atao amin'ny piraty an-dranomasina izay maka ny harem-pirenena sy manao ny asa fampiroroana.
nahazo fiofanana mikasika ny ady amin'io pirata io ity sampandraray ity ary andrasana ny fampiarana izany. Io moa zany rehefa miresaka ny antsika famitsim-bola na famatsim-bola asa fampiarorana dia aza jerena fa aza adinoina mihitsy fa anatin'ilay tontolo akapobean'ilay hoe crime organisé ka tafiditra voaresaka tato tokoa tao anatina fiofanana tokoa zany ny amin'ny hoe inona daholo ny fomba hoentin'ireo rehefa anao asa ratsy ny mpampiororo dia inona avy ny ilainy, inona avy ny fitaovana ilainy ary ahoana ny fomba azahoany ny vola hoentina mahazo an'ireo fitaovan'ireo. Dia ohatran'izay koa rehefa mahazo an'ilay ohatra vola azo takalonaina izy dia ataony aiza zany ilay vola ahoana ny fomba hoentiny manadio azy. Lafiny ara-teknika ohatran'izay fa tsy vitan'ny lafiny ara-teknika fotsiny fa ny paikady hoentina miady amin'ireo asa ratsy voalaza ireo zany dia isan'ny midinina tanaty fiofanan'ity daholo. Miandry izay vokatry ny ady amin'ny pirata an-dranomasina io izany ny vahoaka malagasy. Miandry izay vokatra azo tsapahitanana tamin'ny fifampizarana sy fiofanana nandritry ny efatrandro ihany koa. Raha ny fantatra, tafiditra ho isany mpikambana maharitra ao anatin'ny ezamilagy Madagasikara ankehitriny izay ahitana firenena aty atsimo sy atsinanan'ny Afrika. Anampy amin'ny ady amin'ny famatsim-bola, ny asa fampiroroana sy ny famotsim-bola eto Madagasikara. Mitohy hatrany tsy fifankazahona eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny fanjakana Fohibe manoloana ny asa fanorenana gare routière etsy Andotapenaka. Samy milaza fa tompony avokoa na ny filoha teo aloha Marc Lavalomanana izany na ny mpitondra fanjakana. Gaëtan Andriatsilavo. Vao omaly nilaza ny minisym-panjakana miandraikitra ny tetikasan'ny filoham-pirenena ny fanajarenan'ny tany ary ny fampitaovana famiroso ny asa eto Andotapenaka. Tsy misy ny olana ary any fanjakana ny tany. Monsieur le ministre, mikasika ny problème tany nga misy problème ny tany. Sisy problème ny tany. Tany amin'ny fanjakana manamboatra zavatra mamvahoakontsika. Androany namaly ny ao anivon'ny commune ary nilaza fa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny tompon'ny tany. Titre borné amin'ny filoha teo aloha io tany io hoy izy ireo. Ankoatr'izay nanamafy hatrany izy ireo fa tsy manaja ny lalàna ny filoham-pirenena sy ireo mpiara-miasa aminy. Ohatra noraisin'izy ireo tamin'izany ny fanorenana ny gare routière eto Andotapenaka sy ny fihetsika natao tamin'ny fakana fiara teny amin'ny Forera Nosy Zato. Io tany io dia tena tany titré amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana amin'ny groupeny zany sociétény dia titré borné nefa naovana expropriation pour cause d'utilité publique. Tadio tsara fa raha araky ny privilège statutaire zany araky ny statut-ny ancien président dia lasa loi izy io loi 2013-001 tamin'ny 18 juillet 2013 dia milaza mihitsy fa arovan'ny fanjakana ny ancien chef d'état teo aloha président de la République miaraka amin'ny famille ary mifananana. Kanefa amin'izao fotoana izao tsika dia lasa manao expropriation zany hoe maka alatsiny raha miteny zay maka le any fananana indray tsika anaovana zavatra hafa ohatran'io au lieu de dédommager azy, au lieu de manampy azy amin'ny onitra samihafa zany dia mbola alaina indray zay mba ambiny sisy eo zay tsy potika zany. Zay zany tena hitako hoe olana. Le procédure d'expropriation koa ohatrany tsy manaja lalàna misy any. Satria nga tokony hisy ordonnance en tribunal vao misy zany. Ary misy commission d'évaluation tokony hatsangana ihany koa. Ary tokony ekely le tompon'le tany. Misy fanatonana vao mety le izy. Manana ny maizy azy ny commune, indrindra ny commune Andrenivohitra tahaka ny eto Antananarivo. Manana ny maizy azy ihany koa ny mpitondra fanjakana. Tokony hiara-iasa nefa izy ireo fa tsy fanenjika tahaka ny zava-misy ankehitriny. Raha izao no mitohy, hanahoana ny fampandrosoana ny firenena, ny fialana amin'ny fahantrana sy ny fikatsahana ny filaminana. Raha ny zava-misy aloha hatreto ary raha ny rehetra mahita ihany koa, mienjandro ny tady eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny commune Antananarivo renivohitra. Manome fotoana hatramin'ny alarobia alina izao ho an'ny fitondram-panjakana ny mponina ao Asaomamanana andiniana ny fangatahana efa nataon'izy ireo etsy ankilan'izay nisy ny etsika fidinana an-dalambe nataony fokontany misafito teny an-toerana androany. Miora manitra. Tabaka nandritra ny etsika natao tany Somamanana fanome fimpitoana hatramin'ny alarobia alina izao ny fitondrana ny mpitolona sy ny vahoaka ny toerana. Fimpitoana natao andiniana sy andraisana fanapa-kevitra entitra mikasika ny fitrandrahana any toerana. Toeran'ny mponina any toerana ny fitrandrahana ataon'ireo sinoa noho ny voka-dratsy eo amin'ny lafiny tontolo iainana sy ny fambolena. Fepetra entitra noho ny raisin'ny mponina manoloana ny fitrandrahana any toerana izay. Dia ny fanapa-kevitra andraisin'ny vahoaka taorianan'izay zany satria efa ela loatra ny zavatra izay efa nirasan'ny vahoaka dia nanapa-kevitra vahoaka fa ho atao ny comment dirais-je ny ultimatum zany dia manomboka raha-pitsazomaha
no anaovana izay ary le farana amin'ny alarobia amin'ny 12 alina izany dia miteo indray moa zany izay mivalina izay fanambaran'ny fokon'olona ny vahoaka fa ary nyresanay braony vona zany fa raha misy zany mbola finigilizan'ny mpitondra fanjakana manetitra dimy dia izy ireo ny tompona ndraiky tamin'izay mety ho zavatra toy ny titara mponina avy ao amin'ny Somamanina ihany no tonga nanatevin-daharana ny hetsika araky ny fanadihadiana fa tsy olona avy any ivelany araky ny feo mandeha vita somatsara teto Somamanina zany ilay hetsika lehibe zany hoe karazana defile zany anamarina na anamporofona an'ireo izay manelotra ao fa olona avy any ivelany no tomina mikame ho tonga eto Somamanina mamarobe an'ireo olona tonga eo dia niporofona androany zany fa tsisy olona avy any ivelany mihitsy no tonga teto fa saika tato anatin'ny fokotany fito commune Somamanina daholo izy ireo. Nizotra am-pilaminana ny hetsika natao androany araky ny vaovao iray avy any toerana. Fepetra entitra no niraisy ny mpitaritolona mba hisoroana ny korotana na izany aza mbola hita tany toerana ihany koa ireo vondrona mpitandro ny filaminana. Andrasana araka izany ny mety ho toy ny hetsika ao aorian'ny fepitoana nomen'ny mponina ny toerana io. Nisokatra ny fanadadiana momba ny raharaha fivarotana tanty eny amin'ny rovan'ny Ilafy hoy ny minisitra tompon'andraikitra androany. Iray amin'ireo tranga marobe mampitaraina ny vahoaka manerana ny nosy ity eny Ilafy ity. Aorian'ny fampitam-baovao amin'ny anamanjery tahaka izao vao mihetsika amin'ny ankapobeny ireo tompon'andraikitra Gaëtan Andriantsiravo. Taoriny ny fampitam-baovao teto amin'ny Kolo TV FM manoloana ny tranga teny amin'ny rovan'ny Ilafy nitondra fanazavana ny minisitra tompon'andraikitra androany ary nilaza fa efa misy fanadihadiana atao anamarinana na nisy fivarotana na tsy ny tany izay tafiditra ao anatin'ny rovo. Raha naheno an'iny dia nandray ny andraikiny avy hatrany ny ministeran'ny kolotsaina sy ny fiarovana ny vakoka ka ny nanadiady ny nahatonga an'izany zavatra izany ko dia eo andala mpijerena an'ireo ataontsika hoe andinindininy araky ny lalàna eny anivon'ny ministerany fananantany ny ministera amin'izao fotoana izao. Raha ny zava-misy aloha treto miandra ny famoahana ny vaovao sy ny fitarainan'ny mponina ataon'ny aina manjery toan'ny Kolo TV FM tahaka izao ny mpitondra sy ireo tompon'andraikitra isan-karazany vao mandray andraikitra. Na izy ireo efa mahafantatra mialoha ny zava-misy saingy minitsy maray fanapahan-kevitra mifandraika amin'izany izay mahatonga ny mpanara-baovao ilaza fa mety hisy firaisana tsy kombakomba na ihany koa tsy mahafantatra velively ny tena zavatra misy marina iainan'ny mponina iainan'ny sampandraraha iandraiketany. Anjaran'izy ireo anefa ny manara-maso akaiky ny zava-mitranga eo amin'ny mampitondra ny tany sy ny firenena azy ireo. Ny mpanao gazety araka izany no manaitra ireo tompon'andraikitra amin'ny adidy tokony ho raisiny mampatsiahy ny tranga mila andraisana fepetra ary mampafantatra ny fanararaotana mampijaly ny madinika mamotika ny mamalagasy tahaka ireny. Tsy azon'ny mpanao gazety atao intsony anefa izany raha toka miatra ny code de la communication izay natolotry ny mpitondra hafanjakana fandoavana onitra sy fanasazena avy hatrany ary mety afara amin'ny fanakatonana ny aino manjery iray manontolo no setriny raha miatra io lalàna amin'ny feny serasera sy ny fahafahana maneho hevitra io. Manana zo nefa ny olo-pirenena tsirairay avy ahafantatra ny zava-misy eo aminy sy ny tontolo manodidina azy izay mifandraika amin'ny kolotsaina sy ny maha-olon'ny fiarahamonina azy. Manana zo ampahafantatra ny tsy mety ataon'ny mpitondra amin'ny vahoaka ihany koa ny aino amanjery. Tsy afaka misitraka ireo zo ireo intsony anefa na ny olo-pirenena na ny mpanao gazety raha toka miatra ny code de la communication. Ny code de la communication izay mbola hiadiana mafy ny tsy ampiarana azy amin'izao fotoana izao. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy mitaky lettre de motivation sy taratasy fangatahana asa intsony ny ankamaroan'ireo toeram-piasana ankehitriny raha nambarany teo anivon'ny ministeran'ny asa sy ny fampianarana teknika ary ny fiofanana arakasa ny fitadiavana asa sy ny tolotrasa amin'ny alalan'ny internet ankehitriny no ampiasain'ny 20% n'ireo toeram-piasana. Mikael Armarola. Tato anatin'ny telo taona nitombo isam-bolana ny isan'ny tanora mitady asa indrindra amin'ny internet. Raha ny tarehimarika avy amin'ny Instat mitombo eo amin'ny 100 isa isam-bolana ny tanora mitady asa ary ny volana Jolay fotoana avy tany ny fanadinam-panjakana na ny volana Oktobra fotoana ivoan'ny fanadinam-panjakana no mihamaro izy io. Amin'ny fotoana io ihany koa no maro ny sampandraraha mikarakara ny hetsika fampidirana mpiasa. Sarotra ho an'ny tanora indrindra ny any amin'ny faritra ny mitady asa noho ny tsy fisian'ny gazety any an-toerana ara-potoana.
ho an'ity orinasa iray ity ho fampivoarana ny tontolo ny asa sy ny fahitana fa sahirana mitady asa ny tanora ankehitriny no antony anaovan'izy ireo ny tolotr'asa amin'ny alalan'ny internet. Tsika eto amin'ny renivohitra tsika eto Antananarivo dia tsy maintsy koa tsika manampy ihany koa ny an'ny tanora any amin'ny province mba tsy ahafahany hoe makatizy mandeha taxi brosy mitady asa tia avy any Toliara izy na avy any Nosibe izy tonga dia mahita n'le tolotr'asa zay omentsika. Zay ny antony dia faharoa mazava ho azy moa zany resaka sosialim-bahoaka izy tia dia hoe zay hoe anjara briky avy aty aminay matoy izy mety amsehatry ny asa dikan'izay voniny tsika reto zao ngamany raha niditra ny asa tsika tsy tonga dia nahita asa ohatra ny ankizy kely io mandady aloha izy mitsangana dia ohatr'izay. Lasa tsy tafiditra ao anatin'ny laharam-pamehan'ny orinasa intsony ankehitriny ny fitadiavana ireo karazan-taratasy soratana tanana raha nambarany teo anivon'ny ministeran'ny asa sy ny fampianarana teknika ary ny fiofanana arak'asa fahaizana na ihany koa traikefa no tadiavan'ny orinasa. Fa ale amin'izao fotoana iainantsika izao raha tsikatrareo mesala miena foana le na dianao situation de travail ary tosala miena foana le soratarana fa le clavier no sajaiko io mo le avantage le izy le délocalisation n'olona avy any maro antsetra afaka mipostule amina poste any Toliara hitanao bon avantage be zay dia aleo angambany somary le ferina kely le aspect graphologie fa aleo le aspect efficacité sy instantanéité sy en temps réel no privilégié na amin'izay zavatra zay. Noho ny tsy fampin'ny fahaizana arak'asa na ihany koa ny fampiofanana amin'ny ankapobeny no mahatonga ny tanora tsy hanasa. Raha ny antotanisa manodidina ny 10,000 isa ny tanora mpitady asa eto amin'ny faritra Analamanga ho an'ny volana Oktobra 2024 izay fotoana nahabetsaka ny mpitady asa indrindra. Ny volana Jona 2024 indray no nahatratra 700 isa ny tanora nitady asa isabetsaka indrindra nandritra ny taona 3 ary manodidina ny 900 isa ny volana Martsa 2024. Tontolon'ny asa izay hatrany dia mbola misedra olana amin'ny fitadiavana asa ireo mpianatra manana fahasimbanana na efa navita fianarana ara-dalàna azy. Fanatsarana izay sehatra izay no ilain'ireo mpianatra ireo mba tsy hisian'ny fanavakavahana. Anisan'ireo mpianatra mitahaka izany Telesfor arahoara fanadadinina rivotra Randriany Manana. Taona 2024 mbola misedra faniliana ireo mpianatra vao nivoaka ny anjerimanontolo hiditra eo amin'ny sehatry ny asa na eo aza ny fifanarana samihafa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy eo anivon'ny université misedra olana ireo mpianatra rehefa navita fianarana ka mikasa hiditra asa aty aoriana. Anisan'izany Telesfor raika amin'ny 30 taona mpianatra ao amin'ny département tantara. Misy andrana zany natao ino zany misy test zany. Misy test natao dia rehefa vita le test atao tamin'izany fikirakirana ny internet sy ny fahaizana bureautique sy ny tariny dia rehefa vita iny dia napitsony iny asainy verina dia nisy madame zay nandray tao dia nataony hoe vous remplissez je cite vous remplissez toutes les conditions mais vous savez votre défaut izy dia aleo manaraka. Ohatry zay ny zavatra hoe sedrainy olona manana fahasembanana na dia mahavita fianarana avy aty amin'ny université na dia manana ny mari-pahaizana mba ekeny firenena nohatra. Tsy eo amin'ny fianarana diavin'ireo olona manana fahasembanana no mitoetra olana amin'izao fotoana izao. Dingana maro no diavin'ireo mpianatra eo amin'ny 130 eo izay mandrasa fianarana eny amin'ny université Antananarivo. Anisan'izany ny fandresen-dahatra ny ministera tompon'andraikitra sy ireo ambaratonga isasokajiny eo amin'ny tontolon'ny asa. Fa tsara zay zavatra zay zany mba mipetraka tsara zany mba ahafahany hoe tena hoe misitraka kokoa zany tsy hoe akory tsy ampy ilay convention internationale relative aux droits des personnes fa spécificité kokoa zany ny aty amin'ny université Antananarivo. Aorian'izay action plaidoyer zay ataonay zany dia mbola hitoko hoe action de plaidoyer jusqu'any amin'ny ministère ny fonction publique satria zany tena olana be dia be zany ny mpianatra manana fahasembanana manana diplôme ambony aty aminay fa sahirana be zany zay zany rehefa hoe hiditra misehatra ny asa zany dia tsara ihany koa zany mba misy mesure raisin'ny fonction publique zany mba hahatonga hoe mba ireo intellectuel mivoaka avy aty amin'ny université Antananarivo indrindra fa ny manana fahasembanana zany mba mora ho tafiditra misehatra ny asa.
mbola hoisy ihany koa zany a ny campagne de communication na sensibilisation zany a izay mety ataony ino amin'ny haino amanjery maro samihafa. Mpianatra manana fahasembanana fito eny amin'ny université no efa nahazo trano fonenana eny atoerana tamin'ity taona ity. Ny roa amin'ireo mpianatra manana fahasembanana ara-pahitana no tsy maintsy misy manaraka mandritra ny fianarany. Fanampiny eo amin'ny ara-pitaovana sy eo amin'ny fodrafitrasa no azo avy amin'ny mpiara-mombonandika hanamaivana ny fahasahiranan'ireo mpianatra. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia nihitatra 2.7 ora ny fampitsarana ny ady any Syrie hatreto tsy mbola nisy na iray aza fanampiana tonga any an-toerana ireo mponina ao Aleppo moa ny tena vomafy amin'izao fotoana izao raha ny vaovao farany fanadidina eo amin'ny sariny France 24. Mihitatra 7 ora ny fampitsarana ady any Syrie izay nitapak'ireo lehibe ny diplomasia rosiana sy amerikanina ho Malial. Mampanay kosa hatramin'izao ny hoavin'ny mponiny Aleppo izay mbola voafandrika. Mianao anatin'ny fitantainana ireo mponiny tsy mbola tonga any an-toerana ihany koa ireo fanampiana andrasana avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena. Tsy mbola misy ihany koa ny fandraisana andraikitra amin'ny fiarovana ireo faritra voafandrika. Antony iray tsy ahatongava ny fanampiana raha ny fanazavana ireo tompona andraikitra eo anivon'ny vondrona iraisam-pirenena. Nanao antso avy amin'ny Moscou sy Washington ny vondrona iraisam-pirenena ary mitaky ny isiny ny fandraisana andraikitra ahafahana manome ireo fanampiana. Tokony hiverina ihany koa ny fifampiresahana eo amin'ny samby siriana raha ny fangatahan'izy ireo. Eny amin'ireo sistany turka kosa indray manodidina ny 20 ireo fiarabe mitondra fanampiana tsy tafiditra any an-toerana. Fiarabe mitatitra sakafo ahafahana miatrika iray volana ary mahasahana olona 4 alina. Hatreto mbola atahorana ny fandriampahalemana ao Aleppo mandrakitra ny lalàn'i Castello ny mpitandro ny filaminana siriana. Lalana tokana ahafahana mampiditra ireo fanampiana. Ny fanalana ireo mpitandro ny filaminana eo amin'ny lalàn'i Castello izay isan'ireo fepetra ifampiresahany Moscou sy Washington. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Tsy mbola misy ny demokrasia eto Madagasikara ary mbola lavitra izany isika ho ny fiarahamonim-pirenena Liberté 32 androany nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ny demokrasia. Nampiakapeo ary nanao fanambarana teo anivon'ny vondrona Mapara androany manoloana ny fizavana ny trano fonenan'ny solombavambahoaka raha Antanirina Lalao. Nahitany samifinina famatsimbola amin'ny asa fiampororona eto Madagasikara mihitatra any amin'ny sehatra samihafa ny fampiasana ireo vola maloto ireo eto amin'ny tsika. Nanome fotoana hatramin'ny alarobia alina izao ho an'ny fitondram-panjakana ny mponina ao Soamamanina. Dia izay namarana ny fampahalalam-baovao antsika tamin'ity alina ity. Isaorana ianao nanaraka izany. Isaorana manokana ihany koa ireo any amin'ny faritra dia ireo manaraka ny vaovaon'ny Kolo TV amin'ny alalan'ny FM Toamasina, DSTV Antsiranana ary TNTV Fianaratsoa. Soavamandry tompoko. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soca-vitres, tri sans serment. Ny fampahalalam-baovao niarahanao tamin'ny Soca-Vitre. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.